mahita izahay ao amin'ny fikambanana ao amin'ny fanorenana fotony fanjakan'Andriamanitra fa tena mijaly dia mijaly ny vahoaka malagasy, sahirana ny vahoaka malagasy, miletika ny firenentsika, latsaka andavaka tanteraka ny firenentsika. Izay indrindra no mahatonga anay tsy mijanona ary mijoro ary sa ny lehibenay misy mpanjaka tsaratsara magnambara fa izy no vaholana, izy no vaholana, izy no nomena ositra ngeza be avy an-danitra, nomen'Andriamanitra ositra ngeza be avy an-danitra amonjy ny firenena. Anome vaholana ho an'ny malagasy hialantsika amin'ity fantrana lalina dia lalina ity ary ampiakatra ny firenentsika mba ho firenena matanjaka maneran-tany araka ny faminanena izay nataon'ny Nilava. Nilava dia naminana an'izany hoe i Madagasikara agny aoriana agny dia ho lasa firenena matanjaka ary mbola nampiany ihany koa hoe isy zazalahy teraka avy eo fatra tsy mandrefa ny Madagasikara hitondra ny fanjakan'Andriamanitra fifazapana lehibe ka ho lasa firenena matanjaka maneran-tany Madagasikara amin'izany andro izany. Ka izy ity ambaranay amintsika vahoaka malagasy ity efa tonga ty zavatra ity ka ho antsika izay mbola matoritory vahoaka malagasy efa mijalany antsika io efa voahitsakitsaka ny mpanao politika ny antsika io hitsakitsany mpanao politika tampon-doha antsika zao. Ity fikambanana fifamadaza iarany mesy mpanjaka tsaratsara ity dia fanjakana tsy aza pirorona, fanjakana avy an'ambony avy an-danitra araka ny teny izay nampianarin'ny tompo manao hoe aza dininareo rehefa mangataka ianareo hoe rainay izay an-danitra ho amasinay ny anaranao, atao ny sitraponao ho tonga ny eny fanjakanao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra, zany hoe ho tonga heto ambony tany ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ny zavatra haitsika moka zany dia ny hoe ampianarin'ny pasteur am-piangonana hoe indry ny fanjakan'Andriamanitra efa ao anatinareo, indry ny fanjakan'Andriamanitra efa ao anatinareo. Adinitsika le vavaka nampianarin'ny tompo Jesosy mihitsy ny tenan'io, rehefa mivavaka anareo dia aza adino zay hoe ho tonga ny eny fanjakanao raha io ka ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Izy ty riava malala tanteraka le vavaka nampianarin'ny tompo ankehitriny fa nisy olo anankiray nampiakarina tanan-danitra namindrana ositra fahefana feno nampanaovina sonia an'ilay boky zay tsy nisy nasokatra ary nomena anaram-baovao zay voalazan'ny boky ny Apokalipsy 2:7 sy 3:12 anaran'Andriamanitra vaovao. Vakio tsara zay teny zay fa i Jesosy mihitsy no niteny hoe hosoratako eo aminy izy ny anaran'Andriamanitra izy ary le olona nanoratany Jesosy le anaran'Andriamaniny, le anaran'ny rainy, le anaran'ny babany, iza olona nijoro volombelona n'izany teto ambony tany mesy mpanjaka tsaratsara irery ihany. Agnaran'ny ray io, agnaran'ny zanaka hoe tsara tsara. Kabaron'ny Jehovah Andriamanitra ray ty kabary ty, kabaron'ny fanjakan'Andriamanitra ty dia le Jehovah ray no hitondra azy. Io le tsara tsara. Tonga izy ty riava malala, tonga izy ty ka ny antom-pijoroanay ao amin'ny fifamadady azao handrava sady hanangana. Inona le zavatra horavana le zavatra rehetra zay tsy nivolen'ny tagnan'Andriamanitra eto amin'ny tany sy ny firenena, horavana fa hanangana fanjakan'Andriamanitra, hanangana fanjakana vaovao zay avy an'ambonina, rafitra vaovao zay avy an'ambonina, anarana vaovao zay avy an'ambonina. Ka noho izany inona le zavatra horavana heto? Horavana daholo ny rafitra zay tsy mifanaraka ary tsy nivolen'ny tagnan'Andriamanitra amin'ity firenena ty ka nampahory, nampijaly any vahoaka malagasy hatrizay. Miantso nareo manam-pahefana zay tsy fahavalonareo ary zay tsy hanonga-panjakana ary zay tsy hanongana anareo fa manambara izahay io. Tonga le mpamonjy, tonga le Mesia, le mpanavitra, mpanangana. Voalazan'ny ten'Andriamanitra koa zay. Rehefa tonga Jesosy mbola zazakely noentiny rainy tao amin'ny sinagoga dia gaga le mpaminany anankiray niteny hoe ity zaza ity dia fandavoana, zany hoe fandravana ary ho fananganana. Tak zany koa ity ambaranay ity. Mesy mpanjaka tsaratsara zay nidina avy anan-danitra dia fandravana
ary ho fananganana fiainam-baovao, fanjakana vaovao eto ambony tany. Anomboka eto Madagasikara ny fanjakan'Andriamanitra ary mbola anerana n'izao tontolo zao. Ka tsy diso le tenin'le mpaminany avy any Afrika igny hoe Madagasikara, Madagasikara, lève-toi, lève-toi. Ao amin'ny tsaratsara ny rafitra, ao ny vahaolana ho famonjena ho antsika malagasy, ho vonjena ra-panahy isika malagasy ary ho vonjena aranofo satria voafatotra isika malagasy, voafatotra ra-panahy, voafatotra aranofo. Ka tonga le mpamaha rivoaka malagasy aza matoritory tsony, amerina ny tena fiandriana pirenena, ny soatoavina maha-malagasy zay mifanaraka amin'ny sitraponjanahary, iverina ny asina maha-malagasy atsika. Satria raha vao nagnitsaka teto ny vazaha mpanjana tany taloha, ny zavatra nataony voalohany de zao naorina navalony daholo ny fomba mampanao atsika malagasy, ny asina maha-malagasy naorina daholo, nalevina daholo. De ny kolotsainy no nivolena teto, hany ka tsy nahita fiadanana itsona atsika satria nifanolotra amin'ny fomba mampanao an'Andriamanitra ny zavatra zay nivoneny mpanjana tany teto Madagasikara. Ka tonga le olo amerina azy mesy mpanjaka tsaratsara, ko de miantso atsika vahoaka malagasy rehetra zay vonona zay tetanindrazana ho tonga iaona ivory iaraka aminay, iaraka amin'ny mesy mpanjaka tsaratsara, andinika nyty raha-pirenetsika ty, anavotana nyty firenetsika ty. Azavarina tsony tompoko lasy tompoko vavy, zay ny fanambarana lehibe ambaranay androany, anao fikanandoha pirenena atsika, zay ihany ny vahaolana. Zay fikanandoha pirenena zay no vahaolana ho atsika malagasy fa tsy fifidianana. Ka raha mbola izingizina ikiribiby atsika mpanao politika, anao fifidianana amin'ny taona 2023 itera-doza ho an'ny firenena zany zavatra izany. Fa andao atsika ikondoa anavitra ny firenetsika samy malagasy aloha ifampiresaka, atsika samy malagasy ifampiresaka atsika fa tonga le mpamonjy ary tsy misy mahatolotra am'izao fanjanahantany. Mbola voazanaka ny atsika ty malagasy, voazanaka konaka, mbola tsy afaka le fanjanahana zay ataon'ireo tsy matahotody, reo mpanao politika sasatsasany ankehitriny. Raha te hiala am'izany fanjanahana izany tanteraka atsika, manatona andao ivory iaraka amin'ny mesy mpanjaka tsaratsara, fa io le fanjakana tsy aza pororona ary io vonina andrava ary tsy misy atahorana na iza na iza. Zay ny fanambarana avy aminay ao amin'ny fifamada fikambanana ho fanorenana ifotony ny fanjakan'Andriamanitra eto Madagasikara. Makasitraka tompoko lahy, makately le tompoko vavy.